Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Adonai, lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit sanctifié. Adonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alarobia fa 7 ny volana May 2025. Ry havana tsara ny hira izay noenontsika teo, manambara an'Andriamanitra ray ilay mpamorona izao rehetra izao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay Adonai, izy ilay El Shaddai, izy ilay Elohim, izy ilay Jésus Christ de Nazareth, izy koa ilay Yeshua Amasia. Ry havana tsara ny tompo lehibe indrindra izy ihany koa ilay fanahy masina, nanambara ny hira teo fa hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filentehany dia ankalazahina ny anaran'ny tompo, ary koa masinina ny anaran'ny tompo. Ry havana tsara ny tompo, tsara dia tsara ny tompo. Ry havana tsy haiko ny fahatsapahanao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ijoro vavolombelona fohy aho anio anambarany amin'ny fagagana lehibe anankiray izay naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny nofy alohan'izay andeha ho any amin'ny toby izany tamin'ny taona lasa. Fa alohan'izay dia manasanao aho ry vavaka amiko ametrahantsika an'izao eo ambanin'ny tana maherin'ny tompo, eo ambanin'ny tana maherin'ny Adonai, satria izy ireny ihany no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka manasanao aho ry vavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao, ary ivavaka isika tompoko. Jesosy enao tokoa ilay Adonai, enao tokoa ilay masina sy mahery, enao tokoa ilay tsara indrindra lehibe indrindra, ary enao ihany koa ilay fanahy masina, ilay masina indrindra tsisy toanao. Amasinina ny anaranao Jesosy, ankalazaina ianao, asandratra ianao tompo, satria enao rery ihany no tokony andolean'ny lohalika rehetra. Jesosy mankasitraka anao, mideranao, mankalazanao. Mangataka ny ranao Jesosy andrakotra anay zanakao tsiraray averan-tany, rakofy eo ambanin'ny ranao zay Jesosy. Oka anao tompo no hiaro anay na mivoaka na miditra izay Jesosy. Oka koa ny fanahy masinao no ameno anay, hitari-dalana anay, anamboatra anay, anavao anay mba ho mendrika ho anao izay. Jesosy enao efa niteny ny devoly. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafika anay, dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina ny fahavalo rehetra, fa potehana amin'ny ranao zany Jesosy, ary niverany andavaky ny elo zany ny ranao avy any Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy, oka ny ranao manda afy manodidina anay, ka misandrata tompo, oka ho hiena ambany dia ambany, fa misandrata Jesosy mba ho fantatry izao tontolo izao ny fahalebiazanao, ka tsy handeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany ny zanakao eran-tany, fa tena hifoha Jesosy, hitady anao, anatona anao, hiaino anao, ankatoanao, anaja anao, ankalaza anao. Misaotra Jesosy. Aleluia, amen. Ry hava-malalao amin'ny tompo, anio zany dia anambara aminareo nofy nampahafantarin'ny tompo tamiko zany ny amin'ny zavatra iseho tany amin'ny toby alohan'izahay andeha ho any amin'ny toby. Izany hoe izahay ambarako eto dia izako sy zoky evangelista Erika izay miara-manompo amiko eto amin'io avy Jesosy izany. Ry havana tiantsika ny tompo. Ny zavatra niseho dia talohan'izahay nakany Madagasikara izany dia nampanofy ahy zany ny tompo. Nanofy aho zany ny andro asabata,
Any sabata dia fantatsika tsara fa andro Jesosy, andro fitsaharana, andron'Andriamanitra io. Io andro sabata io no tokony ivavahantsika rehetra eran-tany eran-tany, satria ny sabata dia andro fitsaharan'Andriamanitra. Mazava tsara ao anatin'ny didi folo. Ry havana, tamin'izay fotoana izay dia nanofy aho zany andro vitsy alohan'ny andehananay any amin'ny toby izany any Madagasikara. Dia andro sabata hoy aho ny andro zany no nanofisako. Ry havana, ny zavatra hitako zany tao anatin'ny nofy dia nahita ny tompo aho, nahita ny Jesosy Kristy tompo aho nipetraka izy zany tao amin'ny toby izany. Zany hoe tao amin'ny efitra anankiray lehibe zany dia nipetraka zany ny tompo. Avo be mihitsy izy, tena avo be mihitsy Jesosy. Goavana be mihitsy tena avo be mihitsy tsara be ny tompo. Amin'ny akanjo fotsy lava be fa izy mipetraka zany dia hitako zany ny volony. Volon'ny tompo zany lava zany fa tsy tena hoe lava be manahoana akory. Dia hitako tsara mihitsy zany ny tompo zany. Aleloia. Dia ny akanjo zany tena fotsy tsara be zany akanjon'i Jesosy dia hitako zany nipetraka zany ny tompo fa tsy ambony seza zany fa nipetraka amin'ny tany zany tao amin'ny efitra anankiray lehibe ao amin'ny toby izany. Dia avo be mihitsy izany, goavana be mihitsy zany ny tompo. Dia izay menada zany ny ray eo amin'ny akavia, ray eo amin'ny akavanana zany fa manatrika ny tompo zany izahay. Zany hoe raha ohatra zany ka azoazonareo ny zavatra ambarako dia manatrika anay zany Jesosy. Dia ny tompo zany dia tamin'ny fotoana io zany nampafantatra zavatra betsaka anay mianada zany ny tompo. Dia hitako koa zany tao anaty nofy fa nametraka fanontaniana zany zako amin'ny tompo dia namaly zany izy izay fanontaniana zany napetrako. Ry havana, tsara ny tompo, ary ny tompo miseho amintsika izay tia azy. Ao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 9:7-10 dia mivaky toy izao na Jesosy tompo hoe tiako izay tia ahy, ary izay fatra mpitady ahy dia ahita ahy. Amen. Ry havana, tena mahita ny tompo isika rehefa tena mitady azy. Engane tena hita ny tompo ianao, engane tena hiaona amin'ny tompo ianao, satria ny tompo dia tena be fitiavana. Izany nofy izany dia noho efa tonga tany amin'ny toby izahay dia tena maro tokoa ny zavatra nampahafantarin'ny tompo anay. Niseho mihitsy ny fahalebiazany hatramin'izao dia mbola miseho foana ny fahalebiazany. Ary nampahafantatra mihitsy ny tompo fa eo aminay izy, ary betsaka dia betsaka ny miraklany. Ry havana, engane ka tena hitady ny tompo marina ianao ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dia tena hiaona amin'ny tompo ianao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.